ady amin'ny tsy fandrepalemana ady amin'ny kolikoly ary ady amin'ny fakanakeriny izay nahazovahana tao ao. Io kosa no isany vaindohan-draharaha ho an'ny ministra vaovao ny filaminana anatiny Eric Michel Olisoma nandritra ny fandraisam-pitenenana tao anatin'ny famindram-pahefana teo aminy sy ministra teo aloha Mamy Jean-Jacques Andreanissa. Dia tao vaindohan-draharaha antotsana ny fividianana ka itsindrina manokana amin'izany ny filaminana mialoha mandritra ary orinan'ny fividianana. Ankoatr'izany anefa dia hotohizana ary hoamafisina ihany koa ny fampanjakana ny fitsipifehezana na disipline ary tsy adino ny ady amin'ny kolikoly. Farany nefa tsy kely dia asiana ezaka manokana ny ady amin'ny fakamakery na ny kidnapping izay mitady hitatra tony sy mampisioka anararoatra ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ho etony dia mitodika aminareo mpiara-miasa ny tenako satria tsy ho vitako izao samirery izany ezaka rehetra izany. Ilaina mifanohizan-tanana avy amintsika tsirairay avy ho andeha atambatra ny hery hiara-miasa mba hazona vokatra ka ho tombotsoan'ny vahoaka. Amin'izao andraikitra nanendrena ny tenako izao dia mijoro ray aman-dren'ny polisy-pirenena rehetra manerana nosy aho ka tsy hisy ho zanak'ala hafa sanatria fa ny tombotsoan'ny polisy-pirenena sy ny fahafahapo ho an'ny vahoaka no hojerena. Ho mangavy ny tompona andraikitra rehetra mba hapita izany amin'ireo eo ambany fifehezanareo tsirairay avy.